Rehefa nambarako taminareo moa zany dia ivavaka ho anareo aho anio. Ivavaka ho anareo zay efa azony devoly an-tanana ny fony. Amen na? Amen na? Ny tanjoko amin'izany dia izao. Tsy maintsy resena ny devoly mpamatotra ny fon'ny olona. Ambony zany amampinoantsika nahoana moa no anekentsika hoe ny devoly dia anjaka eo amin'ny fontsika, amatotra ny fontsika, ampahoriny fontsika ary hitondra zavatra ratsy eo amin'ny fontsika. Ny tanjoko ihany koa dia izao, natao afaka ianao zay voafatotra mba ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao. Ny olona matsy raha ohatra ka mbola eo an-tanany devoly ny fony dia tsy afaka ny ovavolombelon'i Jesosy mihitsy izy, tsy afaka ny ho mpame vonatra an'Andriamanitra mihitsy izy, satria izy indrokely foana ny fiainana amin'ny maha-kristianina azy. Ka raha atao ohatra ny vavaka fanafana androany dia rehefa afaka ianao dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Halleloia! Anisany mampahery mantsy ka mahatogay anao vavaka manokana ho an'ny fon'ny olona androany dia ity: ny fahefana zay efa nomeny Jesosy ny mpanompony sy ireo olona zay mino a Jesosy dia fahefana tsy azo toerina, tsy azo ny devoly toerina, ary fahefana tsy maintsy ekeny, zany hoe tsy maintsy ekeny ny devoly. Raha hivavaka ho anareo zany aho androany ka hiteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fon'ny olona ny fanaratsy, dia tsy azo ny devoly toerina zany, fa tsy maintsy ekeny. Ny azo antoka zany dia hiala amin'ny fonao izy, dia ho afaka ianao, dia hanana tantara vaovao ianao. Asoteka mafy be. Ny matoka miteny hoe ny fahefana zay nomeny Jesosy ny mpanompony sy ireo olona zay mino a Jesosy dia fahefana tsy azo toerina, fahefana tsy maintsy ekeny devoly. Ny matoka miteny an'izany satria zao ny voasoratra ato amin'ny Lioka 10 dia 9:10. Ino tsara ny voalaza hoe Lioka 10 dia 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy: indro efa nomeko fahefana anitsaka mianarana sy maikoka sy andresy ny hery rehetra hanana ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. Halleluia! Halleluia! Marina be mihitsy teny Jesosy zay. Efa nomeko anareo hoy izy ny fahefana anitsakitsaka ny maikoka, andresy ny hery rehetra zay hanana ny fahavalo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory izany. Manamarina zany fahefana tsy azo toerina, fahefana tsy maintsy ekeny devoly zany ny témoignage ny reto 70 zay nirany Jesosy mba hitety tanàna, hitety vohitra, hitoriny filazantsara, hivavaka ny marary, hamoaka démonie. Zao no témoignage nireo 70 tamin'izany fotoana zany, araka ny voalaza Lioka 10 andininy 7. Eno tsara ihany koa ny voasoratra: ary ny 70 niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny démoniage dia manaiky anay noho ny anaranao. Averiko vakina le teny: ary ny 70 niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny démoniage dia manaiky anay noho ny anaranao. Gaga reo 70 resy lahatra ry zareo rehefa nandeha nitety tanàna, nitety vohitra,
ny toriny filazantsara ny vavaka ny marary namoaka démonie resy lahatra zareo gaga zareo talanjona zareo tsy fahita re olona ty zavatra ity a dia nanatona Jesosy mihitsy izy hoe tompo na dia ny démonie aza dia manaiky anay noho ny anaranao ka androany rehefa naratsy zay namatotra ny fony olona nanangeja ny fony olona dia anaiky hialy izy noho ny anaran Jesosy zay ho ambara eto. Halleluja. Manamarina izany ihany koa ny voalazan'ny Asin'ny Apôstôly toko 2:20 tantarain'ny Baiboly fa raha tonga tany Filipi Paoly Apôstôly sy ireo ekipa mpanao tafika masina dia tantarain'ny soratra masina hoe nisy vehivavy anankiray tao a nipetrahana fanahy mahavaly nipetrahana fanahy mamitaka dia rehefa hitan'ny Paoly fa tena nisy fanahy ratsy ilay vehivavy dia noteneniny tamin'ny fahefana norohany tamin'ny anaran'i Jesosy dia inona ny tranga niala tamin'ilay vehivavy ilay fanahy mahavaly na lay hoe fanahy mamitaka ary tahorina zay dia natsapa afaka tanteraka ilay vehivavy. Toy izao voasoratra Asin'ny Apôstôly toko 20 ka ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nataony tamin'ny andro maro zany ary sosotry Paoly dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe madidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao ivoaka aminy. Dia zao ny toan'ilay teny dia nivoaka tamin'izany oro zany indrindra izy. Androany zany dia iseho ihany koa ny zavatra tahaka izany ho tenenina amin'ny anaran'i Jesosy fanahy ratsy zay nipetraka tao amin'ny fonao zay namaritra amin'ny fonao ka rehefa ho tenenina izy asiana mandeha asiana miala dia hiala ao anatin'ny fonao mora foana izy dia ho afaka ianao. Amen. Fa niangatana aminareo fotsiny ho anareo izay toka eto dia nianana etaeta sy faniriana no afaka amin'ity andro anio ity. Amen. Aza miandry vavaka ataonay fotsiny ianao fa ianao mihitsy aoka tena aneo eo anatren'Andriamanitra aneo eo mason'Andriamanitra hoe mangetaeta ho tompo tena maniry ny ho afaka aho amin'ity androandroany ity. Fa raha mangetaeta sy maniry ianao dia nafaka anao Jesosy. Ambon'izany ihany koa ny anananao finoana fa ny vavaka izay ataonay ho anareo dia mahavoavonjy anareo ary mahafaka anareo amin'ny famatorana sy ny fanankejan'ny devoly teo amin'ny fonao. Mila manana finoana ianao. Inona moa ny azon'Andriamanitra atao anao rehefa tsy eo finoana? Mety kikikika eto fotsiny aho hivavako anareo, mety teny mafotsiny aho hivavako anareo kanefa tsy ao aminao ny finoana. Fa ny vavaka izay ataonay dia avoavody anao afaka anao dia tsy misy azon'Andriamanitra atao. Fa raha mino anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra ho afaka tokoa ianao androany. Ny fantaniana petraka zany dia izao melony ny anaovako vavaka manokana ho anareo zay matsapa hoe voafatotry ny fanahy ratsy eo amin'ny fony. Fantaniana petraka dia izao ahoana no hamantarana fefa azo ny devoly an-tanana ny fonao ka mila fanafahana. Ahoana no hamantarana? Dia zao no teny Jesosy ao amin'ny Matteo 7:20 ny voa no hamantaranareo ny azo. Ny zava-misy ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanao manokana eo amin'ny fiainanao andavanandro no hamantarana hoe efa nazo toerana eo amin'ny fonao ny devoly mpamatotra ny fo ary mbola manapaka eo amin'ny fonao ilay devoly mpanageja ny fofo. Ka voalohany amin'izany entinao mamantatra ny fisiny dia ity ny fisiny ny aretina eo amin'ny fofo. Ny fisiny ny aretina eo amin'ny fo. Amin'ny karazany moa
ny aretina eo amin'ny fon'ny olona. Ny sasany ohatra misy rano ny fony, be rano, zay nga manila zany. Ny sasany ray tsy normal ny fitepony fony, mety hoe tobotoboka be mihitsy mihoatra noho ny tokony ho izy, na hoe zara fa mitoboka, zara fa mitepo. Ny sasany ray mety araka ny teny dokotera hoe mety be menaka ao fonao na ny ranao, dia efa tsy normal zany, aretina zany. Ny sasany ray eno sy tsapany mihitsy, eno sy tsapany tsotro zao, fa lay nofo eo amin'ny fony no eniny hoe marary, manaitaina, manindrona. Santiona moa zay tantarako aminareo zay mikasika ny amin'ny aretina eo amin'ny fo. Dia zao eno tsara araka ny voalaza amin'ny baiboly sarotra sitranina, na ihany koa hoe tsy azo sitranina ny aretina eo amin'ny fo. Ny dokotera moa ny manam-pahaizana dia manao zay azo atao hitsabonina ny fon'ny olona rehefa marary ny fon'ny olona. Fa raha voalaza ny baiboly no jerena dia sarotra sitranina ary tsy azo sitranina. Ny fomba filazana azy dia hoe ny aretina amin'ny fo zany dia mahafoy andro iainana, tsy mahela velona, indrindrindrindra hoe ka devoly fa ny ratsy no ao ambadika ilay aretina. Andoka etsika amaky baiboly ato amin'ny Jeremia 7:10 toy zao voalaza eo amin'ny 5: ny fo dia mamitaka mihoatra no zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Ry havana, tsy mba diso teny Andriamanitra, tsy mba diso amin'izay zavatra lazainy Andriamanitra. Rehefa nilaza izy hoe ny fo dia mamitaka mihoatra no zavatra rehetra, dia tena arabaka teny zany. Rehefa nilaza izy hoe ny fo dia manana aretina tsy azo sitranina, dia tena zay mihitsy no marina. Ry havana malalo, sarotra sitranina ny fo ary tsy azo sitranina ny aretina ny fo. Zay no nambaran'ny baiboly teo. Mahavery hevitra ampitsabo ny manasitrana ny aretina eo amin'ny fo. Fa ny mampahery kosa dia ity, araka io voasoratra io: ny Andriamanitra ivavahantsika fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity, lay Andriamanitra atao hoe Rain Jesosy Kristy sady raintsika, dia mpanasitrana ny aretina rehetra izy. Aino eo ary mora aminy ny manasitrana ny fon'ny olona marary. Raha misy tokoa zany zao aminareo toga eto, isan'ireo olona zay arabaky teny, voamarina tany amin'ny dokotera, tany amin'ny hôpitaly, fa tena marary tokoa ny fonao, mitovitovy tamin'ilay nambarako teo ny fisehon'ny aretina eo amin'ny fonao, na mety misy zavatra hafa ankoatran'ilay nambarako teo ny fisehon'ny aretina eo amin'ny fonao. Dia zao no tiako ambara amintsika androany hoe manana an'Andriamanitra mpanasitrana ny fo isika rehetra toga eto. Ary tsy sarotra amin'io Andriamanitra voalaza hoe mpanasitrana io ny manafaka ny aretina eo amin'ny fonao. Na manahoana sy manahoana ny fisehony, na manahoana sy manahoana ny heriny, ary na manahoana sy manahoana ny efa nambaram-pitsabo na ny efa nambarana dokotera taminao mikasika any amin'ny fonao, dia azon'Andriamanitra sitranina zany anio dia anio ihany. Halleloja. Dia tahaka zany ihany koa ny amin'ny Jesosy, araka ny voalaza amin'ny baiboly, Jesosy Kristy, lay zanaka lay tokan'Andriamanitra zay nirahana ho ety ambony tany, dia manana mission tahaka zao. Ny ray amin'ny reo missiony dia ny anasitrana sy ny anafaka
andreo olona say azo ny heriny devoly asy ny apôstôly toko 10 andininy fa 7 no manambara izany ka raha nisan'ireo olona manana retina eo amin'ny fo zany ianao dia mbola averiko ihany le teniko tery aloha hoe mino matoky ary velomy ny fanantenanao fa anasitrana sy anafaka anao anasitrana sy anafaka ny fonao marary ny tompandriamanitra amin'ity androandroany ity amin'ny alalan'ny vavaka zay ataonay ho anareo amen amen halleluja ny voana matarana ny azo indrindrindrindra ka hoe efa notsabonao tokoa ny aretina ho fonao fa tsy nety tsy nety afaka mihitsy mandraka tiany androany ary araka fatsapanao azy dia ohatrany hoe mandododina anao ny fahafatesana ry avanao androany amonjy anao ho afaka amin'izany io andriamanitra io androany amonjy anao amin'ny alala vavaka ataonay ny tompandriamanitra dia ho sitrina arabaky ty aino ny fonao ary tsy verina aminao tsony zany aretina ho fo zany halleloja ho marobe aminareo mihitsy no hijory vavolombelona satria ao anaty vavaka zay atao dia hoeninao mihitsy hoeninao ho tsapanao isafitra iongotra anaty ho fonao ao isafitra ialo anaty ho fonao ao iny lay aretina iny lay herin'ny demoniana matotra ka rehefa miongotra iny dia eninao mihitsy hoe afa le fiainako teo aloha fa afa ndray ny fiainako amin'izao fotoana izao ho tanteraka amin'izay mino ane zany ho tanteraka amin'izay mangetaetana zany ao ana ihany koa no amatarana fa efa azo ny devoly an-tanana ny fonao ka mila fanafahana androany faharoa ny toetranao sy ny toe-panahinao dia ratsy zay no amatarana ihany koa fa efa azo ny devoly an-tanana lay fo ny toetra sy ny toe-panahy dia ratsy tsy arak'izay takiny baiboly ny toetra sy ny toe-panahy anananao tsy araky ny fampianaran Kristy ny toetra sy ny toe-panahy anananao ohatra zao mpino kristianina ianao fa saingy ratsy fo mora tezitra mora toina dia rehefa dinina le izy tsy hoe fananinao ny anana fo tahaka zany hoe ratsy fo hoe mora tezitra hoe mora toina ary ambonjany fantatrao tsara hoe tsy mety amin'ny mampino kristianina anao ny manana fo tahaka zany hoe ratsy fo mora tezitra mora toina fa nolay devoly efa nasy toerana eo amin'ny fonao dia voabaikitra anao anana toetra sy toe-panahy ratsy tahaka zany ry avanao ny devoly tokoa nge rehefa nahazo an-tanana olona anankiray dia mibaiko azy arak'izay tiany eto azao dia matsiaro tantarana lehilahy anankiray ao anatyty baiboly ity lehilahy tao amin'ilay tanàna tao hoe Gerasena nipetrahana fanaratsy amina rivony izy dia ina hoe ianao no zavatra nitsaka tamin'ny fiainan'io lehilahy io etiko manambara aminareo hoe rehefa azo ny devoly an-tanana ny olona dia bakiony arak'izay tiavany azy arak'izay tiavan'ilay fanaratsy azy dia ina hoe ianao nitsaka tamin'io lehilahy io nisy fotoana entiny devoly bakiony le devoly makany atapo-tendrombohitra izy dia any izy no asainy nananana asainy miantsoantso dia asainy maka vato dia mitetetika ny tenany amin'ny vato sapan'le lehilahy fa tsy tokony ataony zany hoe izy rery ve niantsoantso eny atapo-tendrombohitra ikikakika eny atapo-tendrombohitra fantatry ilay lehilahy hoe tsy mety aminy hoe izy ve dia aka vato
itetetika ny tenany amin'ny vato marary izy amin'izany manatany izy amin'izany fa saingy tsy afaka manoatra satria ilay fanaratsy na azo toerana tao anatiny no mibaiko azy mikomandy azy ary tsy maintsy ekeny ary tsy maintsy akatoaviny dia nisy fotoana ihany koa io lehilahy io tantarainy boky marika 5 daholo zany tratraito zany a hoe entin'ilay fanaratsy makany amin'ny fasana dia any no asaina matory any no asaina mipetraka fantatry lehilahy tsara mihitsy hoe ny fasana tompoko dia toerana ho an'ny maty toerana andrian'ny maty tsy misy antony mahatonga azy olona velona ka hoe hipetraka eny amin'ny fasana atory eny amin'ny fasana fa saika no ilay fanaratsy namatotra azy ary mibaiko azy dia tsy maintsy manaiky izy hipetraka eny amin'ny fasana atory eny amin'ny fasana zany zavanisy tamin'izany fotoana zany ary nisy fotoana ihany koa izy rehefa tonga ao tanàna dia manimba zavatr'olona mamono olona mandratra olona dia zany no antony natoka amin'ny baiboly ny tantara hoe no fatorana tamin'ny gadra ny tanany ary no fatorana tamin'ny gadra ihany koa ny tongony fa ny gadra tamin'ny tanany no tapatapahany io ny baiboly ary ny gadra tamin'ny tongony no torotorony amin'ny maha-olona azy fantany hoe fa maninona no animba zavatr'olona maninona no andratra olona maninona no amono olona fa saingy ilay fanaratsy zay efa nazy toerana tao aminy no mibaiko azy mikomandy azy dia tsy azony sakanana fa tsy maintsy ekeny dia takitaky zany ihany koa zava-misy zavatra mitranga rehefa azony devoly tanana ny fony olona lay fanaratsy mihitsy no mibaiko azy aneo faratsipo aneo hoe omoratezitra aneo hoe omoratohina be dia be nge mpino mahafantatra hoe tsy tokony fianako zany na mampino kristianinahy e tsy tokony ataoko zany na maha-olon'Andriamanitra ahy e fa rehefa anao ny ataony le devoly dia indry fa manaiky mora foana le olona ny voana matarinareo ny azo ho Jesosy ny zava-misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao no matarina hoe tena efa azo devoly tanana ny foko na hoe mbola voafatry ny fanaratsy mpamaritra ny fo ny foko ohatra ihany koa mpino kristianina ianao fa saingy mitana lolo-po mankahala tsy mamela heloka ary mahavita mamaly-faty mihitsy aza averiko ndray hoe mpino kristianina ianao efa tena nyrain'i Jesosy ianao kanefa dia zay nambary izay a no zava-misy iananao mitana lolo-po mankahala tsy mamela heloka ary mahavita mamaly-faty mihitsy azy ry havanao tsy manana toetra tahaka izany Jesosy Kristy izay ao anatinao raha tena ao anatinao Jesosy dia io Jesosy ao anatinao io tsy manana toetra tahaka izany ary tsy manosika anao mba ane toetra tahaka izany mihitsy Jesosy zay efa ao anatinao mazava ke ny fampianaran'i Jesosy ahoana hoy izy ato amin'ny Matteo 5 zao ny teniny manomboka amin'ny 17 hoy izy efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankala ny favalinao fa izao kosa ho Jesosy milaza aminareo hoe tiavany favalinareo ary mivava ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina alleloia mazava be mihitsy ny fampianaran'i Jesosy dia andiny ny fahaenina ambifapolo fa raha zay tianareo ihany no tianareo inona no valim-pity azonareo moa na dia ny mpahamoa rehetra azy tsy mba manao izany koa va ary raha ny rahalanareo ihany no arabainareo inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany moa na dia ny jetilisa azy tsy mba manao toy izany ihany koa va
koa amin'izany ko tanteraka ianareo toy ny fahatatarany rainareo zay any an-danitra. Zay zany le fampianaran' Jesosy. Zay le fampianaran' Jesosy. Tsy mitana lolo-po, tsy makahala, mamela heloka ary tsy mamaly faty olona. Raha tsy zany ve ny teny izy hoe diava ny favalinareo ary mivavao zay manetsika anareo mba ho tonga zanak'indrainareo zay ny an-danitra ianareo. Amen na. Dia zao ihany koa mbola teny nataon'i Jesosy Marka 11 zany hoe fiainana tokony iainan'ny olona manompo an'Andriamanitra manana Jesosy ity vakiko manaraka ity. Marka 11:20. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona anananareo alahelo dia mamela ny elona mahavela ny rainareo zay an-danitra kosa ny elokareo. Raha mitsangana mivavaka zao ianareo na ihany koa hoe raha mandoalika mivavaka ianareo, eny na eo pepetrana ary ianareo manao vavaka, dia ahoana ny fampianaran'i Jesosy? Ianao no matsiaro fa misy olona anananareo alahelo any, tena mba nalahelo no fonao no zavatra nataony, zavatra ratsy nataony, nalahelo no fonao no vava ratsy nataony, nalahelo no fonao satria izy zay gisala ho maketsa indray no avava, izy zay anananao vola indray no bevava. Dia ahoana ho Jesosy? Avy aloha ny eloko izany olo izany, avy aloha ny eloko izany olo izany, mba ho avelanareo, mba ho avelan'ny rainareo ny elokareo. Dia zao toy zao ihany koa ny fampianaran'ny Baiboly araka voalaza any amin'ny Romanina 12 dia ny 14 toy zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: misaora zay manenjika anareo, misaora fahaza manosina. Raha enjehana ianareo dia misaora andreny olona manenjika reny ianareo, misaora ianareo fa aza manosina azy mihitsy, fa dio ny manosina azy ho Jesosy. Halleloja. Fa raha ohatra kosa ka hoe efa nasy toerana eo amin'ny fonao, eo amin'ny fon'ny olona ny fanaratsym-pamatotra amin'ny fo, na ihany koa mbola ao amin'ny fonao mandrakity ny androany le fanaratsym-pamatotra amin'ny fo, dia hoy aho hoe normal be raha ohatra ka manana toetra sy te-panaratsy ianao hoe ratsy fo, misy lolo-po, misy fankalana, mora tezitra, mora tafitohina, tsy mety mamela heloka, tia malifaty. Normal be raha ohatra ka manana toetra sy te-panataka izany ianao, satria inoko ary manaiky an'izany ianao hoe tsy ilay Jesosy ao anatinao mihitsy no mamoaka toetra tahaka izany amin'ny alalanao. Tsy ilay Jesosy ao anatinao mihitsy no manosika anao mba aneo toetra tahaka izany, fa lay fanaratsy zay mbola mitoetra ao amin'ny fonao sy mamatotra amin'ny fonao no matokanao manana fiainana tahaka izany. Ny vo ho Jesosy no amatarana ny azo. Zava-misy iainanao ankehitriny, zava-misy iainanao andavanandro no amatarana hoe efa nahazo toerana ho foko ny fanaratsy ary mbola mamatotra ao izy mandrakity ny androany. Noho izany averiko indray le teny nataoko tery aloha: raha mangetaeta sy maniry no afaka ianao androany, ary mangetaeta sy maniry ny anana fo madio fo tahaka Jesosy anao androany, dia izay no andrasan'Andriamanitra, dia amonjy anao izy anio ary anafaka anao amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonay izy anio. Ary aorinany vavaka fanafahana zay azo antoka fa anafaka anao tokoa, dia io fantantaram-piainanao. Isokatra avokoa reo lalam-pitahiana
ho anao manokana. Tantarako aminareo fa anisan'ny mpanao sakana, manao sakana ny fiainan'ny olona, ny fiaina kristianina mba tsy ho tahiny, mba tsy ho ambinina ny fanaratsy mitoetra ho fo na ny fanaratsy mpamatotra ny fofo. Anisany mahatonga ny olona tsy mahomby amin'izay atao ny fanaratsy mbola mitoetra ho fo na hoe ny fanaratsy mbola mamatotra ny fofo. Ary na dia ny olana hafa sy ny aretina hafa eo amin'ny fiainanao azy, raha mbola eo ny fanaratsy eo amin'ny fo, mpamatotra ny fo, dia tsy hiva mihitsy ny olana ary tsy ho sitrana mihitsy ny aretina. Zay mahatonga miteny hoe raha mangetaheta sy maniry ny ho afaka ianao androany dia hanafaka anao ny tompo. Raha mangetaheta sy maniry ny anana fo madio ary fo tahaka an' Jesosy anao androany dia monja anao izy anio ary hanafaka anao, ary aoriana famonjena sy fanafahana dia io vantantaram-piainanao. Amen. Efa notantarako taminareo ihany ity tantara ity ndre mandeha nisy ramatoa anankiray zay, mpino avy any amin'ny fiangonana Rahavavy. Efa ela izy no mpino kristianina tany, efa vita batisany rano tany mihitsy izy, ary efa nandray ny fanahy masina izy raha ny fitantarana. De teo ao anatin'ny roa taona narary foana io ramatoa io, narary foana izy. Efa natao daholo zay fomba natao rehetra tany amin'ny toerana misy azy tany, fa tsy sitrana mihitsy izy. Ka rehefa tsy sitrana zay ny olona dia mitady hevitra hoe aiza reny mety ahitako fanasitranana, aiza reny mety ahitako fanasitranana amin'ny alalan'ny vavaka. Dia nisy mpino tato amintsika no nijoro vavolombelona taminy, dia nitaona azy namonjy fotoana. Dia melonina amin'izay fotoam-pivavahana ny ona tamiko io ramatoa io. Dia nivavaka ho azy fa tsy sitrana izy. Indroa ao anatin'ny herinandro izy miverina miona amiko, fa tsy sitrana mihitsy, tsy mety afaka mihitsy izy. Dia rehefa taty aoriana toka saina ihany aho hoe tsy normalina ange ny mahazo an'ity ramatoa ity, fa raha izay vavaka nataoko azy zay, raha izay fametra tanana nataoko azy zay, tokony efa sitrana ty ramatoa ity, tokony efa afaka ty ramatoa ity. Kanefa mandrak'ity tsy mety sitrana mihitsy izy. Dia nasiako mivoaka moa ilay matambakely zay niaraka taminy, azafady raha namba fa aleonao mavoaka fa aleo zay menata ihany no resaka ato. Dia nataniko teo ilay madama, ilay ramatoa marary, mba tantara ho amiko hoe madama ny tena zava-misy iananao fa tena tsy azoko mihitsy ny antony matoka anao tsy mety sitrana na dia efa nivavaka ho anao arak'izay azo atao ary ny tenako. Dia no tantarany tamin'izay zandary mavadiko pastera. Dia io vadiko io izy maditra, mampirafy. Dia entiny ao an-tranonay io sipan'io. Dia misy efitrano anankiray zay ozy izy, dia misy canapé eo, dia eo any mipetrapetraka, eo any matoritory. Dia tsy maintsy mandalo amin'io efitrano io vao tonga ao amin'ilay efitrano fatorianay. Dia rehefa tonga ozy izy mivadika miaraka amin'io sipan'io, dia hoentiny mandalo eo masoko ilay sipany, dia miditra amin'ny efitranonay dia diny eo ny trano. Zay ny tantaran'io ramatoa io. Dia tsapako tena mafy amin'ity ramatoa ity ny zavatra mantso azy. Dia za paster ozy izy tsy hitako izay azo atao, tsy hitako izay atao. Andeha hiady fampitolona ozy izy, niaiko kely ka izy mandeha ary ohatr' zany ka ahoana moa no ahafahany hiady hifampitolona amin'io sipany vadiny io, amin'io rafivaviny io. Dia ny ataony ony eo ambony canapé
dia mitodika any amin'ilay varavara misy ny samborany zareo dia manosina eo fa nataony manosina tsy haiko tsy moa ilay ozina tatarainy teo ozina tonony fa dia manosina ry havanao mafy nge zany tsisy sola mazaka an'izany ange na lehilahy na vehivavy tsisy mazaka an'izany fa tena enjany zany tena mafy zany dia teo no nafantarako madamo fantatro tamin'izay ny antony mahatonga anao tsy mety sitrana tsy mety afaka tena ampianariko azy tamin'izay hoe ianao mila mamela heloka ny vadinao mila mamela heloka lay sipany vadinao ray zay ianao mila manaisitra ny fankalana ao anatin'ny fonao ao ianao mila manadio ny fo be dia be mihitsy ny teny nataoko taminy dia hivavako anao aho oroantsika io fanaratsy io raha ohatra ka vonona zany hoe mangetaita sy maniry no afaka ianao dia tamin'ny voalohany aloha tena tsy nety mihitsy izy hoe andeha hivavaka mela heloka ny vadina na mela heloka sipany vadina tena tsy nety tamin'ny mihitsy zany tsy nety tamin'ny mihitsy hoe anadio fo tena sarotra tamin'izany dia tonga dia azokoana hoe tena mbola midomininao fony zany le fanaratsy tena midomininao fony le fanaratsy ka na dia fatan'izao ary hoe tsy tokony ho toetrana tsy tokony ho toem-panahiny izay hoe ratsy fo mankahala belolom-po moratezitra masika tsy mamela heloka tia malifaty na dia fatany ary fa tsy avy amin'Andriamanitra zany dia tsy hainy ny niala tamin'izany satria mbola nidomina tao fony ilay fanaratsy mbola namatra fony ilay fanaratsy dia nampahery any dia tamin'izay aloha tsisy olona be dia be hoe nilahatra hiresaka amiko fa izy rery dia angambany efa natratra adiny ray tany hoany ela nge zany adiny ray hoe ity ramatoa ity no reseko lahatra mba anaiky ny tenin'Andriamanitra anaiky izay sitrapon'Andriamanitra mba ho vonjena mba ho afaka amin'izao zavatra manjoa azy zao dia fara moa nanaiky any izy dia nanaiky nivavaka ho an'le vadiny izy sady nitomany izy no nivavaka ho an'ny vadiny namela ny heloko ny vadiny na nadio ny fony ny amin'ny toetra ny vadiny toy izy oa madama fa mety be mihitsy zany vavaka ataonao zany toy izy oa sady nitomany izy amin'io dia ondray avy eo hivavaka an'ilay sipany vadinao indray tsika hoa iza moa ny anarana dia nitonony teo le anarana hivavaka ho azy tsika ianao mila mivavaka tsara mihitsy ianao ho azy dia taky nataonao amin'ny vadinao tao no ataonao na akombo ny vavana na akombo ny vavana ataovy madama efa nanao digina lehibe any anao fa ataovy zany madama dia farany tsy miteny tsy vola fa fotsiny ataony teo ataovy madama ho ataovy sady nataoko tako zao ny lamosina ataovy ranabavy vitanao zany dia nitomany teo izy fa isaorana moa Andriamanitra fa nanesy any izy dia afaka nivavaka ho an'ilay sipany vadiny afaka mifona ho an'y sipany vadiny dia anisany teneko taminy dia zao avy alao heloko izy ary tsofo-rano zay mihitsy ny teniko taminy tsofo-rano hoe hotahina ny ianao raha vehivavy enjana nge zany sarotra ekeny nge zany fa rehefa teo afaka dia tsy maintsy ekeny amenna dia rehefa avy nanao an'izany izy dia nametrako tanana tamin'izay nivavaka ho azy nisotranina tamin'ny anaran'i Jesosy ny fony nroana fanaratsy namatra ny fony dia tsofoko rano izy dia tianko mbola teny nataoko taminy rehefa tonga ny antranonao ianao ka matoritory amin'ilay seza lazainao amin'ilay kanapé ka tonga ao ny vadinao sy ny sipany za manozona azy intsony ianao fa dio mihitsy manozona azy fa tsofo rano izy zay tsodrana ataonao amin'ny mety tsofo rano izy ampiaro mihitsy zay torohevitra omeko anao zay fo hitanao fa ho sitrana ianao ho afaka ianao voavonjy ianao veriny izy afaka ndroandro tahaka andreny olona tsy naraha reny izy fa navitribitrika
asotehaka mafy be ka hoy aho hoe raha nanasitrana ny hafa Andriamanitra na nasitrana ny fonarary raha namonjy ny hafa Andriamanitra namonjy ny fon'ny olona zay voafatry ny démonie dia inona moa no ampisalasalanao na ampirorosainanao fa androany ny androm-pamonjena androany ny androm-pakasitrahana androany ny fotoanan'Andriamanitra hositrana ihany koa ny fonao hovonjena ihany koa ianao ahita ny herin'Andriamanitra miasa ianao ho tanteraka amin'izay mino ane zany ho tanteraka amintsika rehetra izay mino ane zany halleloia dia zao azy dia zao ny teniko andao tsika rehetrarehetra tonga eto hiaraka hivavaka dia hifona amin'Andriamanitra ianao ny amin'ny toetranao na ny toe-panahinao tsapanao hoe ratsy tokoa hoe tsy araka an'Andriamanitra tsy araka n'ilay fampianarana Kristy anao fifonana ho amin'izany isika vitsy zay dia oka hitotika kely ny amin'ny zavatra rehetra efa lasa ianao misy olona ve any na tezitra anao na nafitohana anao nisy olona ve ihany na vita na nisy ratsy anao dia androany manaova-digina lehibe anao hifona ho azy eto ary amelan'ny heloka vitany amin'ity androandroany ety amen na tafitanao moa ny hoe nanantonazy anao dia namelan'ny helona bravo be tsy mbola tonganao any aminy iona aminy amelan'ny helona tsy olana fa eto ataovy tena marina eo anatr'Andriamanitra ny fonao fa tena mela heloka tokoa ianao ary rehefa namela heloka ianao dia aza tsarovany intsony ny ratsy zay efa nataony ho anao tsy hoe afaka ray volanany nandre feo hafahafa avy tany amin'ny tany ianao dia io ary le lazaiko ohatra ny tena tsy afaka opoky mihitsy le nataonika rehefa namela heloka anao dia tena hoe namela heloka zato isan-jato ny fonao dia madio mikasika ny aminy amen na zay ny vavaka ataonao dia sady ametranao tanany koa ny fonao hoe ho sitrana ny foko zay marary na manao sy manao fisehon'ny aretina ho sitrana ny foko zay marary zay ny vavaka iarahantsika manao vitsy zay vavaka irana manao zay dia anao vavaka manokana ho anareo aho mino aho tena mino aho fa hiasa eto Jesosy izy zavatra lehibe sy magaga ao ataony eto androany halleloia amen andahora tonga dia hivavaka daholo tsika rehetra tonga eto araka ilay nyteneniko teo zay samy mivavaka izy manao fa fifonana ny amin'ny fonao tsapana hoe ratsy tokoa ratsy mora tezitra mora tony mora malahelo misy fankalana tsy navita namela heloka nikasa malifaty manao fa fifonana ny amin'izany toetra sy toe-panahy ratsy nanananao zany ianao zao Andriamanitra dia mamela heloka andreo olona zay tena mitady azy marina tokoa ataovy amin'ny fonao rehetra zay vavaka nanentanako anareo zay sokafy mihitsy vavanao tompoko dia ao anatin'izao vavaka hiarana manao zao ihany koa dia oka ianao hitotika amin'ireo olona na nisy ratsy anao ka natonga anao tafitohina na lahelo dia mivavao azy ianao fa zany ny fampianaran'i Jesosy ary avelao ny heloka vitany fa zany ny fampianaran'i Jesosy ary diovy ihany koa ny fonao
fa izany fampianaran'i Jesosy. Izy famonjena magaga ho ataon'Andriamanitra eto anio. Izy fanafana lehibe ho tantaran'Andriamanitra eto anio. Raha ohatra ndray ka marary ny fonao, no amariny dokotera fa tena marary ny fonao, dia petra ny fonao ny tanana ary mino vetra fa ho sitrana ianao androany. Izy zavatra iongotra ao anaty fonao ao, izy zavatra hiala, dia ireo zavatra ratsy ny devoly, ireo arety ny démonie hiala daholo zany rehetrarehetra zany, dia ho sitrana ianao, dia ho sitrana ianao, ho afaka ianao. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ianao indray zany sao no mandroaka ireo fanaratsy a, roa hiala amin'ny fonao izy, teneno hiala amin'ny fonao, roa izy hiala amin'ny fonao, teneno amin'ny anara Jesosy hiala amin'ny fonao. Fa rehefa avy eo dia hivavako anareo aho, rehefa avy eo dia hivavako anareo aho. Teneno hiala amin'ny fonao izy, teneno hiala amin'ny fonao izy. Ray amin'ny anara Jesosy any fanaratsy zany, avoa hiala amin'ny anara Jesosy fanaratsy zany. Rehefa miala ny démonie, hisokotra lalam-pitahina, hiala sakatsakana rehetra, ho tahina ianao, ho ambinina ianao, ho asoavana ianao, ho sitrana ianao, ahita fagagana ianao, ahita fombiazana ianao, tena hanana tantara vaovao ianao. Zay matoka mampahiranareo hoe roay ny devoly hiala amin'ny fo, teneno izy hiala amin'ny fo, teneno amin'ny anara Jesosy izy mandeha. Halleluja, 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 halleluja. Lehibe ny famindram-ponao, anao famonjena magaga eto anao Andriamanitra. Ho sitrana ny olona marary fo, ho sitrana ny olona marary fo. Izy zavatra iongotra ao anaty fony ao dia nitoetra ny démonie. Izy zavatra iongotra anaty fony ao dia nitoetra ny démonie. Halleluja. Dia mangina indray sika rehetra, mangina daholo. Akipio ihany anefa ny masonao, dia apetra amin'ny fonao ny tananao. Izy fanafana lehibe ho ataon'Andriamanitra ho anao zany zao. Zay le teniko terem-boalohany, hivavaka ho anareo aho, hivavaka ho anareo izay azo ny devoly an-tanana ny fony. Hivavaka ho anareo aho, dia ho voavonjy ny fonareo, ary dia hiala ny aretina nentin'ny devoly, dia ho tonga olom-baovao ianao. Dia matetika ihany koa akipihany masonareo, rehefa roany devoly io, satria ny fony mipetrahany, fonao mipetrahany, dia malahelo plasy dia zay mahatonga azy nitomany. Tsy anao nitomany fa le fanaratsy mihitsy tomany io. Avy aloha izany dia tsisy tokony mamenatra anao zany. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, saotra Jesosy. Mamindra fo amin'reto ndreto anao, araka fahefana nomena dia ho afaka reto ndreto androany. Didina hiala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy mamatotra amin'ny fon'ny olona. Didina hiala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy mpamatotra amin'ny fon'ny olona. Tsy maintsy mandeha, tsy maintsy miala, tonga dia miongotra, miongotra zao dia zao, mika ny fehamahery dia miongotra zao dia zao, mialo anaty fo, mialo anaty fo, mialo amin'ny fon'ny olona ny tanan'ny démonie, mialo amin'ny fon'ny olona ny tanan'ny démonie. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mankatata fanafana ianareo, samy maniry no afaka ianareo, ajasorina amin'ny fonao ny tananao,
atseony atahitanao raiso avy hatrany ny herin'Andriamanitra manafaka amin'ny alala zao vavaka ataoko anareo zao raiso avy hatrany raiso avy hatrany raiso avy hatrany tsy maintsy miala anao ry fanaratsy a tsy maintsy miala zao dia zao miala zao dia zao amin'ny fehamahery ndray miala ny démonie mpamatotra fony olona amin'ny fehamahery ndray miala ny démonie mpamatotra fony olona lasa fangana 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 efa vonina miala heloko reo olondreo vonina nadino fony ny olona ka tsy azonao repetrany intsony ny fony tsy azonao repetrany intsony ny fony vonina miala heloka ny olona rehetra vonina anadio ny fony izy ka tsy azonao repetrany intsony raiso toboka fanafahana raiso toboka fanafahana raiso saina amin'ny tiandroandroany ity raiso toboka fanafahana raiso saina amin'ny tiandroandroany ity raiso saina amin'ny tiandroandroany ity tonga dia mandeha tonga dia miala lasa amin'ny anaran'i Jesosy lasa amin'ny anaran'i Jesosy alleluia dia mangina ihany koa tsika mbola mangina ihany a akipino ny fa masonao fahasoavana ho anareo ity vavaka ataoko ity na izany iza na rary to ny fony na manona sy manona fisehon'le aretina ho sitrana ny fonao ary mety fitsapa-toetra avy eo hitsapana ny fonao fa heninao hoe sitrana tsy ilay nanjonao teo aloha intsony mbola anjonao aorina ty vavaka ity misaotra tompo misaotra misaotra androany zay rehetra marary eo amin'ny fony dia sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretina rehetra ho fo ao na manaona sy manaona fisehon'ilay aretina ka matoka ny tension miakatra be na midina be na manaona sy manaona fisehon'ny aretina hoe be rano mihoatra tokony izy ny rano anatin'ny fony na manaona sy manaona fisehon'ny aretina sitranyana amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra marary fotoka eto sitranyana amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra marary fo toka eto sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina ho fony olona lay aretina ho fo mampikokoaka manepitsepitra sitranina amin'ny anaran'i Jesosy zany fo marary zany sitranina amin'ny anaran'i Jesosy zany fo marary zany ny aretina ho fo mampikoaka olona manepitsepitra olona mandreraka olona mahosa vatana sitranina amin'ny anaran'i Jesosy zany fo marary zany sitranina amin'ny anaran'i Jesosy zany fo marary zany tonga dia miala tonga dia miala tonga dia miala tonga dia miala sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra marary teo amin'ny fony misaotra tompo misaotra 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 ary androany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy anana tantara vaovao ny olona rehetra toka eto sy koa afaka ny lalana dia lalam-pahasoavana lalam-pitahina matoka ny fandrarana ataony ety be ho tavavoaka amin'izay sy koa afaka ny lalam-pitahina ny lalam-pahasoavana ka hita fombiazana ny olona toka eto ahita fandresena ahita fakakana tsy tahaka nomaly ny tantaram-piainan'ity fiangonana ity fa ho tantara tsara indrindra amin'izao taona 24 izao amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny lalana samy misaotra n'Andriamanitra izy samy mivavaka misaotra samy mivavaka misaotra halleluia 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 ny fisaorana dia fanehoana finoana fa efa nandray ianao fanehoana amin'ny finoana fa efa nandray ianao ny fisaorana dia fanehoanao fa efa nandray ianao finoana no anaovanao fisaorana